Ry havako malala ho amin'ny Tompo, ho aminareo hatrany anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Mamoaza voatsara, mamoaza voatsara. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Filazantsara araka amin'ny Matthieu 7, ny andininy 7 hatramin'ny andininy 20. Mamoaza voatsara. Tao anatin'ilay toriteny na lahateny somary lavalava nataon'i Jesoa teo an-tendrombohitra, atao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matthieu manomboka any amin'ny 5, dia tsy mitsahatra Jesoa miresaka ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fotoana mihitsy ary izy miteny amin'ny 9 manao hoe katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Amin'ny fikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra dia ampiasain'i Jesoa ny lohateny maro samihafa ahatakarany mpianatra sy izay mpiaino azy ny hasarobidiny izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ampiasain'i Jesoa avokoa ireo zavatra hita amin'ny fiainana andavanandro, ataony ohatra amin'izany tahaka ny fanaratoana, tahaka ny tompo sy mpanompo, tahaka ny harenana fenina, tahaka ny voromanidina, ny famafazana fijinjana. Ary reto manokana dia resahan'i Jesoa no hoe mamoaza voatsara. Raha te hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra tokoa mantsy ny mpino, dia tsy maintsy mamoa izany voatsara izany izy. Ny fomba hanazavan'i Jesoa azy eto amin'ity lahateny ity dia ny hoe ny voa no hamantarana ny hazo, ary arakaraky ny voa izay avoakan'ilay hazo no ahafantarana ny fisitrahany ny fanjakan'Andriamanitra na tsia. Raha te handova ny fanjakan'Andriamanitra ny mpino, dia tsy maintsy mamoa voatsara izy. Izay mamoa voaratsy mantsy dia ambara fa hokapaina ary atsipy any anaty afo no sahaza azy. Tena resaka fiainana mandrakizay na fanjakan'Andriamanitra mahadiodio no tian'i Jesoa ampitaina amin'ny mpianatra raha miteny izy manao hoe mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dondona dia voana ianareo. Miankina amin'ny zavatra sy ny ezaka ataon'ny olona manokana mantsy ny azahoany ny fiainana mandrakizay. Ry havako malala ho amin'ny Tompo, mizara roa ny fiainana ety amin'ity izao tontolo izao ity, na ny aorianany izao fiainantsika izao. Misy ny makany amin'ilay hoe vavahady lehibe ary malalaka ny lalana makany, dia ny fahaverezana ary maro ho Jesoa no miditra any. Fa misy kosa etsy ankilan'izay ilay antsoina hoe vavahady ety, vavahady tery ary vitsy no mahita azy. Izay miezaka mamoa voatsara, izay efa nomanin'Andriamanitra ho amin'izany, no mandova ny fiainana mandrakizay. Ao anatin'izao volana andiniantsika lohahevitra manao hoe tany mafy ny finoana izao, dia ampirisihan'ny tenin'Andriamanitra isika hikatsaka mandrakariva ny ahazahoana zany fanjakan'Andriamanitra zany ka hamoa voatsara amin'ny zavatra rehetra atao. Tokony ho fantatsika tsara fa tsy misy hazo ratsy mamoa voatsara, ary tsy misy hazo tsara mamoa voaratsy. Noho izany dia ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao fa efa omanin'Andriamanitra ihany koa ny voa izay avoakantsika. Ampirisihana ary arak'izany ny kristianina, ny mpino, itsika tsiraray avy
hikatsaka mandrakariva ny famoazana voatsara. Raha miteny hoe voatsara dia mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra, ny asa atao, ny fanompona izay hikelezana aina, ny andraikitra raisitsika tsiraray avy eo amin'ny fiangonana, ny fikambanana, ny sampana, dia tsy ataotsika hitadiavana tombontsoa na laza na hitadiavana voninahitra sanatrin'izany, fa mba hikatsahana izany voatsara izany dia ny fanjakan'Andriamanitra izany. Manao asa fanompona isika, tsy noho ny amintsika fa noho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay efa voaomana ho antsika. Manana andraikitra samihafa tsika dia manao an'izany tsara, tsy satria amin'izay misy valim-pitiana tambony hafa tadiavintsika, fa efa nomanin'Andriamanitra antsika ny fiainana mandrakizay. Arak'izany ary ry havako malala, mikiriza hevery mandrakariva izay ahatonga antsika hikatsaka izany fanjakan'Andriamanitra deniny etỳ an-tany izany, fa izany ny voatsara, voamendrika ny fibebahana izay takian'Andriamanitra amintsika. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitra, rainay be fitiavana, ilay ray tianay, ilay efa nanolotra ny zavatra rehetra, namoa voatsara ho anay, fa teo amin'ny hazo fijaliana no nanoloranao ny tenanao, ho avitra hisolo anay. Ary izay ihany koa dia ampianarinao anahaka izany amin'ny andro ny fanomponay sy ny fanoloran-tenanay. Entinay ambavaka eo anatrehanao izao herinandro vaovao dia avonay izao. Ankininay ampelantananao ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny isan-tokantrano, ny fiainan'ny ankohonana any amin'ny toerana misy azy tsiraray avy any. Ireo izay marary, ireo izay miatrika ady mafy, ireo izay manana olana saro-bahana, ireo izay miady amin'ny fahafatesana, ireo izay enjena sy ampahoriana, samy entinay eo anatrehanao Jesoa. Mampahereza, eny mampahereza. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tomponay. Amen.